Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni fampalalambaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antalmine. Vous présente Ni vavao. Mihamafy ny tsy famarinan-toerana politika, toe-karena sosialy noho ny fitiavam-pahefana sy ny tsy fanarahan-dalàna toy ny mpitondra. Mampametra-panontaniana araka izany sy ny fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny fahantrana lalina amin'izao fotoana. Iraka manokana avy eto Madagasikara ireo mivaoso ny lahatsoratra navoakana gazety vahiny iray. Ny tenan'izay nirahin'ny mpitondra fanjakana anohy ny fifanakalozana nataon'ny minisitra Olivier Rakotomalala sy ny tale jeneraly Mifaditseranana, izay nisolitena amin'ny ministry ny fitantanam-bola. Nitotongana ny vidiny lohamenaka avy amin'ny ravitsara ao amin'ny faritra Moronmania. 4 ariary no andraisan'ireo bijirika azy amin'izao fotoana, raha 4 ariary ny litatra volana vitsilasa izay. Akademisianina ary manam-pahaizana malagasy nanao zavatra maro ho an'ny firenena ny Dr Rasamanina Joseph 77 taona lasa izay. Mendrika ho tsaroany ny taranaka ny tenany ka antony namoahany ireo mpanoratra boky mirakitra ny zava-bitany. Anivelany anarivony ireo olona maty sy naratra tao Gaza vokatry ny fanafihana nataon'ny tafika Israelianina. Hipoka tanteraka araka izany ny hopitaly ary tsy maharaka ireo fanafody sy mpitsabo ankehitriny. Miantsy prian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba ary manasanao ihany koa. Anaraka izany matoa an-dahatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Mihamafy ny tsy famarinan toerana politika toe-karena sosialy eto Madagasikara ankehitriny noho ny tsy fitiavam-pahefana sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana manana fanantenana ve ny vahoaka malagasy manoloana izay indrindra amin'izao fahantrana sy fahoriana lasa andavanandrom-piaina ny malagasy zao ankehitriny. Izay rehetra izay no ndeha entintsika ao anatin'ny matoa an-dahatsoratra amin'ity ala ity. Miariary toy ny vaiakandrina ny fahavoazana miaritra amin'ny Madagasikara izay manana arena betsaka saingy alohan'ny gisotra eo amin'ny laharan'ny firenena aty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Manjaka ny kolikoly, osoka, ny tsirariny, ny fanitsahana ny lalam-panorenana. Mahazo vahana ihany koa ny fanompoana olona ka tonga hatrany amin'ilay antsoina hoe fanatisma. Ny fanompoana na fifikirana be fahatany amin'ny zavatra iray na olona iray na ihany koa hevitra no raisin'ny maro amin'ilay antsoina hoe fanatisma. Ny fanatisma no miteraka ny fanaovana tsinotsinona, ny fivavahana na ny politika ary koa mitarika any amin'ny fanaovana herisetra. Izany no zava-mitranga eto amintsika raha ny fiainam-pirenena ankapobeny no jerena. Noho izay fanompoana sy fifikirana tafahoatra amin'ny olona tokana izay, misesylany ny tsy fanarahan-dalàna, any ka lasa andavanandrom-piainan'ny mponina. Rehefa izay dia raisin'ny maro tsy fanarahan-dalàna indray ny ara-dalàna. Mitsimbadika tanteraka ny rasa. Ireo mahalala, ireo natokana hiaro sy hampanaja ny lalàna ihany koa manoloan'izany, mangina, mitaza-potsiny ary toa milaza fa miraitsy kombakomba amin'izay tsy fanarahan-dalàna tsikaritra izay. Raha tsy laza afa-tsy ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay mangina, tsy naloam-peo ary vao maika aza manome vahana ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Ohatra, ny kena ny firotsahan'ny kandida manana zo-pirenena frantsay, ny kena ny fanonganam-panjakana ankolaka na ilay antsoina hoe coup d'état institutionnel izay mbola mitohy hatramin'ny androany. Natao ho an'ny daholobe ahafana mametraka firindrana sy filaminana nefa ny lalàna fa tsy natao ho an'ny olombetsy. Io tsy fanarahan-dalàna io no nitolomana sy nanaovana antsoavo hatr'izay. Maty tanteraka ary tsy misy intsony mantsy ny demokrasia raha tsy mipetraka ny tanitan-dalàna. Maro ny malagasy efa resy lahatra fa tsy maintsy erisona ny fanovana ka isy fanantenana vaovao indray ho an'ny firenena malagasy. Ireo ray aman-dreny ara-drazana aza moa dia nilaza mazava tsara fa fotoana izao
amaranana ny raharaha 47 izany hoe Madagasikara ny malagasy fa tsy any vahiny akory na ny olona izay eo ambany fifehezany ny vahiny. Mila firenena vanona ny malagasy ary na inona mety hoendriky ny fitakiana metoy ny tolona iadina amin'ny kolikoly, ny osoka, ny tsirariny, ny fanaovana raha-matahora amin'ny endriny samihafa. Mitoy hatrany ny fitakiana fanovana izay tsy voafafa ao am-pony malagasy noho io fitakiana io mifamatotra amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanandratana ho avo ny am-po-pirenena. Iza tokoa moa no ray aman-dreny ka tsy hitady sy hikatsaka ny soa ho an'ny zanany sy ny taranaka faramandimby. Iza amin'ny malagasy no tsy ho sarotiny raha toka ny tombontsoa ho azy, olombitsy no mitsetsitra azy. Ianona fotsiny amin'izao ve ny malagasy raha tonga ilay fiteny hoe lasa ny vazaha. Izay ny matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao any Androany fa iraka manokana avy eto Madagasikara ireo mivôsa hono latsoratra navoakana gazety vahiny iray tamin'ity Androany ity ny tenan'izay raha ny mpitondra fanjakana noho ny fifanakalozana nataon'ny minisitra Olivier Rakotomalala sy ny tale jeneraly Faditserana Laikana Ernest izay ny solitena minisitra ny fita ny tanambola Gaëtan Andriatsilafo. Tsy nanam-pony io fitsimbadiky ny toedrara ka ho tonga amin'izao sehatra misy antsika kehitriny izao ny orinasa Gemfield hoy ny Africa Intelligence raha namoaka latsoratra mikasika ilay raharaha mavoasaringotra malagasy nanana toerana ambony teto amin'ny firenena ka tafiditra anaty kolikoly avolenta androany. Ny fifampiresana teo amin'ny orinasa sy i Madagasikara izay nitsahatra tanteraka taoriny ny fisamborana ny Romivos tany Londres ny 10 ny volana aogositra lasa teo. Voalaza ny latsoratra nivoaka androany io fa i Romivos sy Philippe Tabuteau dia olona akaiky ny filohan'ny Rajoelina izay voasaringotra ho nanao kolikoly eo anivon'ity orinasa mpitrandraka arena akipony tany ity. Efatrandro taorin'io fitazonana ny Romivos sy Philippe Tabuteau tao Londres io namoaka fanambarana ny fiadidinan'ny Repoblika eto Madagasikara ary nilaza mazava fa tsy nahafantatra ny antondian'ny Romivos izay talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika tany Londres. Ny antota taratasy teo ampelantanan'ny orinasa nefa nilaza mazava tsara fa nalefa tany Londres i Romivos amarana ny fifampiresahana eo amin'ny orinasa mpitrandraka sy i Madagasikara. Araka ireo antota taratasy ireo izay navoaka ny Africa Intelligence androany taona maro tany aloha no efa nirosona ny fanakalozana. Efa nisy ny fionana ny 7 septambra sy ny 17 novambra 2024. Nisy ihany koa ny 20 oktobra 2024. Nitoy hatrany ny fanakalozana teo amin'ny Roatonta. Nitoy izany ny 17 febroary 2024. Voalaza amin'ity latsoratra navoaka ny Africa Intelligence ity fa ny ministry ny angovo Olivier Rakotomalala sy ny tale jeneraly ny Faditseranana Laikana Zafanina Ernest solitena ny ministry ny fitantanam-bola no nirahan'ny filohan'ny Rajoelina anoy ny fifanakalozana. Voalaza mazava amin'ny latsoratra nivoaka io ihany koa fa ny volana vitsy taty aoriana volana aogositra nanapa-kevitra i Andry Rajoelina ka nandefa ny Romivos any Londres amarana tanteraka ny fifanarahana. I Romivos izay nitendrena ho talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny volana Martsa 2024 ka ity farany no nanoy ny fifandresen-dahatra izay nataon'ny ministra Olivier Rakotomalala. Mazava ny voalaza nyity latsoratra mivoaka ity fa iraka manokana anoy ny ady hevitra sy ny fifanakalozana i Romivos. Mampametra-panontaniana nefa ny antony mahatonga ny fiadidinan'ny Repoblika andamafy ary milaza mazava fa tsy mahafantatra ny antondiany any Londres. Filazana izay tsy niandry ela fa efatrandro taorin'ny nitazonana ny Romivos tany Londres. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny filazana fa congé no antondian'ny tany Londres. Andrasana hoy ny Africa Intelligence ny fitsarana atao azy roa i Romivos sy Philippe ny 9 ny volana febroary ahafantarana bebe kokoa ny marina rehetra momba ity raharaha kolikoly avolenta ity. Andrasan'ny malagasy ihany koa ny mety ho vokatra izay ahafantarana ny tena zava-misy marina. Miamivoatra trany araka izany ty raharaha Gemfield ty ka ho hitantsika eo ny mety ho akon'izay sy ny fivoaran'izay fa avy amin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana sy fananam-panjakana ny akamaroan'ireo fananana. Izay no giazany teo anivo ny araina ny Agence de recouvrement des avoirs illicites hatreto.
Tao anatin'ny herintaona miisa 700 ireo fiara ary mahery ny 9 miliara ariary ihany koa ny volany amin'ny banky no giazan'izy ireo. Misy ihany koa ny trano sy ny tany saingy miandry. Didim-pitsarana ny fahafahana mivarotra izay araka nampahafantariny teo anivon'ity sampandraraha iray ity Androany Nelara Nevson. Eloka efatra no voakasika ny recouvrement des avoirs illicites na ny fanagazana ny zavatra azo tamin'ny tsy ara-dalàna raha ny voafaritra ao anatin'ny lalàna eto Madagasikara. Isan'izany ny fanodikotonam-bolam-panjakana sy fananam-panjakana, ny kolikoly na ny miralenta amin'ny kolikoly. Manaraka azy ny famotsim-bola ary ny fahaefatra ny famatsiana vola ny asa fampiororonina. Avy amin'ireo eloka ireo fa ny fananana izay hanogazany ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Raha ny fantatra, ny fanodikotonam-bolam-panjakana sy ny fananam-panjakana no mitazona ny laharana voaloha amin'izany. Avy amin'ireo zany ireo fananana nogazana ireo amin'ny famitorana mahakasika an'ireo fananan'ireo azy famitorana izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao. Dia ny tena hoe betsaka indrindra zany amin'ireo fananana voatazona anivon'ny aray ireo dia fananana voakasiky ny fanodikotonam-bolam-panjakana sy fananam-panjakana. Dia manarakaraka anazy ny kolikoly. Fa ny amin'ny kolikoly misy endrika maro io, fa tsy hoe kolikoly famaritana tokana fa endrika maro io anatin'izany ohatra ny fanararota-pahefana ataon'ny olom-panjakana rehetrarehetra zany zao betsaka amin'ny fanenjehana ny amin'ny tsenam-panjakana reny favoritisme sy ny tariny ao anatiny ihany koa izy fa araka ny voalazako teo zany ny akamaroan'ireo fiarakodia fananana trano tany inona koa ny ampelatanay compte bancaire ireo dia avy amin'izay fanodikotona mpananam-panjakana zay. Hatreto mbola fanagazana vojimaika avokoa no nataon'ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites nandritra izay herintaona ny asany izay. Misa 900 ireo fiara efa nogazana ary mahery ny 9 miliara ariary ny vola efa nogazana eny amin'ireo banky raha ny fanazavana. Misy ihany koa ny trano sy ny tany saingy tsy mbola misy ny didim-pitsarana nivoaka ka tsy mbola afaka mivarotra ny eo anivon'ny aray raha toa ka tsy efa meloka ny voapanga. Teo hoe hatreto aloha tsika dia mbola miandry an'ilay didy raikitra. Miandry an'ilay didy raikitra tsika satria misy dingana vao tonga any amin'izany didy raikitra zany. Mamoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany dia matetika ilay olona amin'ny resaka fanenjehana ara-kolikoly tsy faly amin'ny fanapahan-kevitra fanazaziana manana zora teo izy fa zay le ao anatin'ilay présomption d'innocence mampiakatra fitsarana ambony mampiakatra paka second degré ohatra rehefa tsy faly amin'ny fanapahan-kevitra ao amin'ny paka second degré mbola mampiakatra ihany koa hatrany amin'ny fitsarana tapo ny fitsarana fandravana zany. Hatreto zany aloha dia mbola tsy misy zay hoe tena décision de confiscation définitive zany hoe efa azo tanterahany fa le fitazomana vonjimaika fanapahan-kevitra vonjimaika zany hitazomana andreo fananandreo no natao. Ho fanatsarana trano ny asa sy ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna sy ny arena maloto any amin'ny kitapolam-panjakana misy ny paikady vaovao fa napetraky ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Isan'ny voafaritra ao anatin'izany paikady napetraka izany ny fampifandraisana ny lalàna misy sy ny fijerena raha toa ka misy ny tsy mifanaraka amin'ireo lalàna ireo. Voafaritra ao anatin'ity paikady vaovao ity ihany koa ny fantarana any amin'ny faritra ny asa ataony ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Ireny makasika an'ireo fananana sy arena azo avy amin'ny tsirariny fa lasa fomba mampanao mahazatra ampitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mifanitsakitsahan'ireo voalaza ny lalàna velona indrindra lalam-pandrenana izay fototry matany demokratika ny firenena iray. Isan'ny mampanahy manoloan'izay no avy ny tanora hisihatra anatiny asa-pitsarana raha ampitso. Izy ireo izay anana ho avy ratsy eo anatrehany endrika fandikan-dalàna maro misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Lasa izy ilay fomba fiteny mahazatra andavanandro manao hoe tsy misy ambony lalàna izany rehefa tany demokratika. Mifanohitra amin'izany ny zava-misy ankehitriny fa toa lasa fahazarana ny fahitana ireo fandikan-dalàna sy ny fahitana ny fanitsakitsahana ny voalaza ny lalam-panorenana ataony atokon'olona. Raha ny mpitondra fanjakana sy ny mpitsara tokony anajalalàna no mandika izany voalohany. Aina hiteraka tsy fanarahan-dalàna hatramin'ny fiarahamonina ny zava-misy ankehitriny raha ny nambarandreo mpamakafaka ara-politika. Tato ato sika zany ataontsika hoe herintaona anankaty zany maromaro ny fimenonmenonana mikasika ny fandikan-dalàna
na tany am'làna faratapony zany anaty anivon-lalàna maro samihafa teto amin'ny firenetsika. Zavatra azo ambara zany manoloana io dia hoe miteraka korotana izy io rehefa miverimberina zany tsy fampiarana lalàna sy ny fanarahan-dalàna. Zany hoe akoatra ny lalàna dia misy ny pitsona lalàna tokony arahana le fampiarana azy. Dia io fampiarana io zany le hitantsika an'le fandikan-dalàna be da be. Ka raha mitoy zany ny firarahantsika foana ny demokrasia nefa tsika tsy manara-dalàna dia tsy manao lalàna zany tsika ndikany tsy manoa ny tsy fankataovantsika lalàna zany dia midika fa fandikan-dalàna zay. Ny atao hoe lalam-pandrenana dia lalàna fototra. Zany hoe rehefa le fototra le firenena zany no misy fandikan-dalàna miverimberina dia tadidio zany fa misy fiantraikany amin'ny lalàna maro samihafa eto amin'ny firenena zany, na eo amina androm-panjakana na eo amina département ministériel maro samihafa, indrindra fa eo anivon'ny fiainam-piarahamonina amin'ny ankapobeny, na eo anivon'ny état-major politika na aty anivon'ny état-major piarahamonina maro samihafa, dia misy hoe c'est l'exemple vient d'en haut, zany hoe ny ohatra tsara zany, ohatra tsara ny tenentsika dia miainga avy any amin'ny faratapony, avy any ambony zany. Zavatra hita nefa raha avy any ambony misy zavatra mivaralila dia tadidio zany fatra ty amin'ny fiarahamonina farany ambany izay tokony hakatosy hanaja lalàna dia tsy hanaraka an'io mihitsy izy. Farany teo ohatra tsy ara-naisam-peo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana noho ny fanitsakitsahana ny voalanjany lalàna atao ny andrajoelona na efa namoaka ny voka-pifidanana ofisialy aza ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity, tsy mbola mipetraka ny mahafoloam-pirenena azy raha tsy vita ny fianianana izay ataony. Akora nefa ny ateran-drehetra fa mitony tena ho filoha sady andrajoelona tany amin'ny fivoriam-be COP28. Menia mangina ny fitsarana avo nahita izany fa fandikan-dalàna akory. Santionany fotsiny ireo fa maro ny endrika fandikan-dalàna misy eto jiro. Mampanahy amin'ny ho avy ny sampam-pianarana lalàna izany raha ny faneho-kevitra ireo mpamakafaka raha politika drany. Tatoato aloha zany dia somary nisy fakiviana mihitsy ny teo anivony antsoina hoe sehatra fampianarana lalàna maro samihafa satria mifanohatra ny zavatra ampianarana ny ampianarana zany ny zavatra ampiarina rehefa ty anivon'ny fiarahamonina. Zay zavatra zay zany hita be ka maketraka an'ireo ankizy mandala ny fianarana lalàna amin'ny ankapobeny. Dia noho izany zany tokony hijoro zany ireo fianarana indrindra fa ny département de droit eny Ankatso zany tokony hijoro hoe ahoana ny tokony ampiarana lalàna, tokony misy karazana vulgarisation zany raha fanentanana na fanapariahana ny atao hoe inona marina lalàna dia inona fampiarana azy rehefa tonga eny, satria lasa hafa le fampiarana lalàna dia nefa hafa le ampianarana. Raha vao tsy mijoro zany ireo université maro samihafa izay misy filière droit rehetrarehetra dia hikorotana foana amin'ny fiainam-piarahamonina satria manomboka izao zany kay tsy mitovy ny zavatra ianarana sy ny zavatra ampiarana rehefa eo anivon'le fampiarana ny lalàna. Dia ty misy fiheverana diso fiheverana diso ty satria ho avy ny fotoana ho tsara ny tantara eto amin'ny firenena daholo. Tsy hoe rehefa eo amin'le toerana hoe mpitsara ianao androany na hoe manohana anito ianao androany na mety ho avocat ianao na mety ho zao ianao dia avilinao manaraka ny tombotsoanao zany le lalàna. Tsy izay le lalàna. Zay zavatra zay zany tena tsy mety. Dia hoe ny rehetrarehetra zay mahay lalàna zany sy ny anatra lalàna zany ka rehefa tsy mahazo toerana dia hoe tsinitsiny ireny olo ireny. Zay zavatra zay zany fahadisoana goavana satria matoa le olona mianatra lalàna dia nafehana izy matoa mahazo diplôma amin'io. Fa izy tsy mahazo toerana fotsiny aloha androany izy mety tsy mahazo toerana fa rapitso izy mety hazo toerana. Dia zay ve zany izy voinio teny satria hoe mahazo toerana. Zay zavatra zay zany tokony hitandrana amin'ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara. Antsoavo zany atao amin'izao fotoana izao hoe efa hita iny zavatra niseho ka ho amin'ny manaraka zany ho an'ireo olona mpanao lalàna rehetrarehetra, zany hoe concepteur de loi rehetrarehetra zany dia tokony manomboka izao ho atao andika tsara ny lalàna ary mijery lavitra hatramin'ny pitsona voambolana ampiasaina ao anatiny. Mahatonga conflit reny zavatra zeny dia lasa miteraka guerre d'intérêt. Zany hoe rehefa tsy tombotsoana ilay izy dia lasa mety aminareo. Zay zavatra zay aloha mila apetraka izay. Isan'ny fitakian'ireo collectif de candidats raha tsy ahivana ny hiverenana ny mahatanotandalàna ny Madagasikara ka tsy hisy intsony ny familiana ny voalazana lalàna amin'ny mety ho tombontsoa tokana. Mitaky ny famerenana ny tanotandalàna ny firenena iray raha tiana nitondra fampandrosoana ao anatiny. Raha-pirenena sy ny manodidina azy hatrany dia miantso ny hery-velona rehetra sy ny malagasy tompon'i Madagasikara hiatrika ny fivoriam-be ny 13 sy 14 Desambra izao eny Andavamamba ireo ray aman-dreny ara-drazana. Ahitana ny antenimera ny ray aman-dreny foko malagasy, ny fikambanana BAM, ny Grand Sud sy ny maro hafa tanjona ny amoahana tondro-drotra ho an'ny firenena aorian'ny fifampitiniana. Izy ireo izay nanamafy fa fotoana izao hamaranana ny tolom-pahafahana ny taona 7 fanampanazavana. Ny anay fotsiny dia tsotra le izy famaranana ny tolom-panafahana 47 izao ny fotoana famaranana azy. Zay le izy. Fa tsy mijery olana. Fa mijery fotsiny hoe ohatra ninona zany ny tokony endriko Madagasikara raha ny tolom-panafahana 47 no narafitra ka nofaranana taty amin'ny farany.
dia eo tsika maray aman-dreny anay zay nandovan'zay hazomanga zay dia mahafantatra hoe salam'izao ny tokony ho izy dia ho hitantsika moa zany fa zay karakara hijery an'izay iendrika izay mba hivoaka amin'ny ty ndraiky andeha ty fantatraina ny fomba nitondrana ty Madagasikara ty nanomboka tamin'ny 1896 fantatre tsara ho iny zavatra misy teto dia aloha ifandinika zay ahoana ny fomba aniliana ny fosotra be zay nahatonga avoaka malagasy mbola mahanitra hatram'izao ary faharoa amin'ny gisitra nefa tany farany manan-karena ary tokony ho voalohany mihitsy atsika raha eto an'Afrika raha ny faranatsika reny fa maninona ary tsika tia dia mahanitra fadiranova ohatran'izao mbola tompon'le Madagasikara ve tsika sa fa olo-kafa ny tompony tena tompony ahoana ny fomba ahatonga atsika avoaka malagasy ho tompony amin'izay ty arembe tsy tanono eto ary tokony ampiadana atsika zay ny zavatra hodiniana amin'ny fotoana io ka hipoitra eo ny tondrozotra tsy zahay reto no anao an'izany fa raha zahay reto tsy niantso olona zahay fa tsy vitanela izy dia aloha atsona mihitsy ny olona tena tompony tsika rehetra tompony le tany dia andiniky omentsika olona ve ny tany pejin'ny toe-karena tany amin'ny telo hetsy ny hidina ho 3 arivo ariary ny kilao lavanilina ny totongana tahak'izay ihany koa ny vidiny lohamenaka avy amin'ny ravitsara raha ny zavamisy ao amin'ny faritra Moronmania amin'izao fotoana izao raha 4 hetsy ariary ny litatra volana vitsilasa izay 4 alina ariary no andraisan'ireo mpidirika azy eny fotony ankehitriny noho ny gabraraka sy ny tsy fampiarana ny didim-pitondrana no isan'ny antony eo fitotongany vidiny lohamenaka na ny huile essentielle io ny solombavambahoaka avy any an-toerana tamin'ity androan'ity onona saina mitotonga n'izay tsy izy ny vidiny lohamenaka na ny huile essentielle avy amin'ny ravitsara amin'izao fotoana izao raha 4 ariary ny vidiny izany volana vitsilasa izay tafidina hatramin'ny 4 alina ariary ny litatra amin'izao fotoana izao manararoatra ary manao izay tiany ireo mpijirika maka izany any amin'ny faritra Automatsiatra antony mahatonga io fa ihany koa noho ny tsy fampiarana ny lalàna ka manjaka ny sehatra tsy ara-dalàna ary izy io dia mitovitovy amin'ny fanondranana entana rehetra ihany satria misy fotoana dia midina ny vidiny izany ary misy fotoana miakatra ny vidiny l'essentiel kanefa rehefa jery antsika ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mijanona ambony ny vidiny izy ireny ka eo ny lahtsika fiaraha-miasa indrindra amin'ny chambre de commerce na koa ny fitondram-panjakana mba hatonga ho ny vidin'ny huile essentielle zany mba tsy dia hisy fidinany be loatra na fiakarany be loatra satria matetika dia ny mpijirika no mahatonga an'izy ireny raha ho an'ny filière huile essentielle fa tsy dia avy amin'ny lalàn'ny tolotra sy ny tinady loatra le arrêté nivoaka dia efa navoaka tao amin'ny région fa rehefa piatra amin'izay dia tsy voaja ny fampiarana an'izany satria ny tompona ndraikitra eny fotony sy ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ao ny DRED ao ny commune tsy nisy loatra ny fiaraha-mientana ary samihafa ny fomba fiasa ny sasany zany ny ahazo vola amin'le tsy ara-dalàna no mamaky azy kanefa ho anay mpamokatra dia ny ampianarana azy anaraka ny ara-dalàna zany hoe miditra misehitry ny ara-dalàna ireo mpamokatra ireo ary tsy horaiany moron-dalana izay tsy tazomana kalitao fa mamiakatrakatra kokoa ho avolenta amin'ny fitaovana ampiasaina sy ny kalitaon'ny vokatra ny mpanangom-bokatra ireo mpanelanelana no isany mahazo tombony amin'ny TCA-piariana isany ahafantarana ny Madagasikara ity raha ny fanazavana hatrany vahaolana ny fananganana ny laboratoire d'analyse iarana amin'ny plateforme de concertation à la filière huile essentielle na ny PECAF efa tamin'ny 3 taona lasa no nisy ny fiofanana mba hamatianina ny anomboka any amin'ny atao chaîne de valeur any amin'ny famokarana mihitsy fambolena dia ny fitahirizana ny fanodinana ary ny kalitao ilaina amin'ny raisam-pirenena raha satria izy io dia mifanampy amin'ny fambolena vary dia ny vehivavy ny tena maronisa misehatra amin'ny resaka voly atsilazako any amin'ny 700 ny tatsa dia mirona amin'izany fambolena ravina akana eto menaka zany ny tena ezaka atao zao dia tokony mametraka ny laboratoire mba hanaovantsika ny label manokana ho an'ny Madagasikara na ho an'ny Automatsiatra an'io huile essentielle io
ahafahana mitazona ny vidiny sy manondrana amin'ny vatana. Ny tena tsara moa zao ny fitadiavan-dalana dia ny fanondranana amin'ny vatana makany ivelany any Allemagne moa tena be deaibe dia aty Frantsa fa tokony mila fahamatorany amin'ny resaka varotra eto menaka. Ny huile essentielle na ny loamenaka azo avy amin'ny ravitsara, géranium, ny sakamalao na ny gingembre no be mpanao any amin'ny faritra matsiatra ambony. Na izany aza misy ihany koa ireo karazany hafa ary amin'izao fotoana izao manodidina ny 10 eo ny karazana loamenaka mivoaka any amin'ity faritra ity. Araka izany, saika ny seha-piariana rehetra no misedra olana raha tsy ilaza afa-tsy ny lavanilina, ny jirofo ary io ihany koa ny loamenaka. Politika matipaika miainga avy ny fotony no ilaina raha ny fanazavana ahafahana mamerina amin'ny laony ireo seha-piariana ireo. Seha-piariana izay ahafahana mampiditra vola vahiny betsaka ho an'ny kitapom-bolam-panjakana fa ihany koa hanome asa ho an'ireo tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra raha misy ny finiavana ampiroborobo azy. Raha ny totongana ny vidiny lohamenaka 570 ariary ny vidiny iray kapoaka amin'ny kafe amin'izao fotoana izao. Fiakaran'izay hita tao anatiny 2 volan'izay. Efa lany ireo vokatra avy any ambanja amin'izao fotoana ka antony fiakaram-bidy ireo mpivarotra izay nanaova ny mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity androan'ity. Ilaina manoloan'izay ny fanatsarana ny vokatra indrindra ny zana-kafe ahafahana mamaly ny filan'ny mpanjifa na izany eto amin'ny tsena anatiny na ny ahondra ny firenena ihany koa. Fitinokolo. Ahitana fiakarana hatrany kilaon'ny kafe araka ny fanadidiana natao. 7 iray alariary hatramin'ny 2 alariary ny iray kilao amin'izany ho an'ireo mpisehatra lehibe eto amin'ny tsena anatiny. Raha ny fanazavana, efa manomboka lany ny tahirin'ny kafe vokatra avy any ambanja izay tonga tamin'ny volana jona teo ka antony mampiakatra ny vidin'ny voan-kafe amin'izao fotoana. Kafe aloha zao ohatra niakatra kely ny vidiny zany tamin'ity. Misy fotoana izy midina rehefa amin'le andro le fahavokarana iny zany izy aloha midina. Fa amin'izao izao tsy dia misy dia miakatra indray aloha zao. Ny olona zao tsy matakatra an'le hoe amin'ny kalao tsony fa amin'ny kapoaka vidy iray kapoaka, tapa-kapoaka ohatr'izany. Kapoaka n'izao 570 ohatr'izay. Ny olona tsy matakatra an'intsony tsy matakatra hoe amin'ny kalao tsony. Teo aloha izy zao 5,1 4,1 tamin'ny volana ambonimbony iny. Izao izao efa lafolafo kely. Kafe indray aloha rehefa maina sy tsara zany ohatra hoe kafe ambanja zao no tena tsara. Dia izy rehefa maina izy dia mety foana. Mety amin'ny mpanao kafe zany. Ankilany, ny enatrany tany kafe izay ahondran'i Madagasikara amin'izao fotoana. Latsaka ny iray 100 amin'ireo vokatra kafe maneran-tany no vokatra avy eto Madagasikara. Antony mampiena ny vokatra raha ny fanadihadiana tetsy amin'ny fianarana ambony momba ny fambolena. Ny fanteran'ny teknika entin'ny fambolena kafe eto an-toerana. Tsy misy ny fikojakojana ireo fototra kafe any amin'ireo faritra fambolena sasany. Dia amin'ny faritra mando no misy azy zany hoe ny faritra mando dia mafana. Faritra Sava, faritra hatrany Mananjary, Manakara misy azy. Misy koa nefa eto Antananarivo zany zao dia misy efa misy toerana fambolena kafe dia faritra Itasy. Ny mahatonga an'izay zany eo amin'ny resaka teknika ny fahanteran'le kafe dia eo koa ny fikojakojana ny fototra kafe dia ireo zany anisany mampiana azy daholo satria raha ny kafe anankiray eo amin'ny 4 taona 5 taona no tena famokarany manomboka mamokatra izy dia eo amin'ny 9 kilao isaky ny fototra iray ny vokatra. Dia ny raha ratsy fikojakoja zany izy dia eo koa ny fivaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana satria lasa miena zany ny rotsakorana dia eo koa moa zany le fanondrahana zezika azy dia efa miena koa zany ny vokatra. Afaka miantoka ny fivelarana ara-barotra ny kafe raha ny fanazavana hatrany. Isan'ireo akora fototra mora ambolena ary afaka azahoana tombony-betsaka eo amin'ny tsena anatiny sy anivelany ihany koa ny fambolena kafe raha ny fanazavana. Satria mety miantoka ny fandrosoana sy ny fivelarana ara-barotra zany ny famokarana kafe eto amintsika satria raha oharina fambolem-bary izy zany dia vary 2 kilao ho ana kafe 3 kilao
izany hoe tsaratsara koa zany ny vidiny ny mety ho fivelaran'ny famokarana kafe satria mety azahoantsika tombony kokoa satria rehefa betsaka mivokatra de betsaka koa mimpanjifa de misokatra zany ny tsena ampy satria raha eo amin'ny 2,000 tonnes ka hatramin'ny 5,000 tonnes zany ny vokatra teny ho an'ny mpanjifa de ampy tsara. Mitazona ny larina fahatelo ambin'ny folo amin'ireo firenena mpamokatra kafe maneran-tany i Madagasikara ny taona 2024 araka ny tatitra nataony OIC na ny Organisation Internationale du Café. Manoloan'izany anefa ny eny hatrany ireo vokatra avy eto an-toerana ankehitriny manodidina ny 5 alina sy 1 hektara sisan'ny velaran-tany fambolena kafe manerana ny nosy, manodidina ny 200 kilao isaky ny hektara ny vokatra amin'ny akabeny. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendra vetivety eo anaty dokafohy hatraiza ny ezaka vita ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny fampitoviana ny zoany lahy sy ny vavy, manahoana ihany koa ny fahitany rehetra ny vidin'ny connexion internet ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no amalentsika izay. Mandra-pitafa vetivety ary. Passez un super Noël avec la super app Mvool. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvool pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvool sur Play Store ou Apple Store. Mvool, simple, immédiat et sécurisé. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend.
Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao atena trano ny araba ho antsika rehetra mbola miara-dalana aminay amin'izao oro zao. Anohizantsika n'izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao zay dia mbola lavitrezaka ny fanajana ny miralenty eo amin'ny mahalasy ny mahavavy amin'izao fotoana. Hono ONG iray misehatra amin'izay fampanajana izay zoany lasy ny vavy zay. Isan'ny mbola naolana ankilan'ny kolotsaina eto amintsika izay mbola manome tombon-dainy manokana ny lahy ho arina amin'ny vavy. Ity ONG iray ity izay nanamafy fa tsy azo ihodivirana intsony ny fampitovian-jony lasy ny vavy amin'ny sehatra maro indrindra amin'izao vaninandro zao. Marefy ny fanajana ny miralentana ny fampitovian-jo eo amin'ny mahalasy ny mahavavy raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny ONG Sefor ka nandritra amin'ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety androany. Mbola lavitrezaka ny fanajana izany vokatry ny kolotsaina misy eto amintsika izay manome vahana sy mametraka ny fiarahamonina taritin-dehilahy raha ny fanazavana. Lavitra le lalana satria araka ny lazaiko teo ny fomba fitezana antsika rehetra mihitsy no efa nankinina tamin'ilay hevidraikitra napetraka ny fiarahamonina. Hevidraikitra izay niainga tamin'ny alalan'ilay système patriarcal na le hoe fiarahamonina taritin-dehilahy izay ny fiarahamonina iainantsika manome lanja bebe kokoa an'ny lehilahy. Dia izay no hitezantsika ny ankizy hatramin'izao ka hatramin'izay dia sarotra be ny manova an'ilay fomba fisainana satria tena ohatrany efa raisin'ny olona hoe voajanahary le izy nefa tsy voajanahary satria zavatra napetraky ny fiarahamonina, zavatra azo ovaina. Tsy mitombona intsony araka izany ny filazana fa fanaka malemy ny vehivavy raha ny fanazavana hatrany. Izy ireo izay efa misehatra amin'ny asa maro isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina. Tena be dia be ny fiarahamonina, miasa daholo angamba ny vehivavy rehetra, ny ankabetsahany fiainana sarotra sy ny sisa tena efa be dia be mihitsy ny vehivavy miasa. Izany hoe efa tsy mitombona intsony le hoe ny lehilahy no miasa mitady vola fa ny vehivavy mikarakara tokantrano dia zay fa somary mbola sarotsarotra kely ho antsika eto Madagasikara le izy satria miankina be dia be amin'ny hoe kolotsaina ny zao zavatra be dia be mihitsy mbola mifamatotra amin'ilay resaka fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Nisy manoloana io ny fampiofanana ireo mpanao gazety manodidina izay fampanajana ny miralenty eo amin'ny mahalasy ny mahavavy izay tetsy Antaninarenina. Fampiofanana izay natao hampiroboroboana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny zofotry ny tsiraray eny anivon'ny fiarahamonina. Favitelo eny ho arina amin'ny any ampita ny vidin'ny connexion internet eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io falafosany asara ny connexion io izay lasa sakana tsy ahafahana mampivelatra ireo sehatra isa maro indrindra ny miankin-doha tanteraka amin'ny fampiasana ny interneto ankehitriny. Vitsy ireo toerana misitraka connexion internet araka ny tokony ho izy eto Madagasikara. Ranta manodidina ny 2.3 isan-jato ny mponina no mahazo izany manerana nosy amin'izao fotoana. Manoloan'izany nefa lafo raha oharina amin'ireo firenena aty amin'ny kantinanta afrikana ny vidin'ny connexion internet io. Avy telo iny amin'ny la Frantsa ny eto amintsika raha ny fanazavana voaray. Eto amintsika manokana mbola olombitsy. Ataontsika hoe tsy ny vahoaka malagasy rehetra no misitraka ny resaka connexion internet. Ny antony dia izay hoe eo aloha voalohany indrindra ny alafo. Ataontsika hoe lafo zany faharoa manaraka an'izay zany ny hoe ahoana ny fipariahany. Raha amin'ny teny Madagasikara tsika angamba tsy teny hoe Antananarivo fa ohatrany hoe any amin'ny faritra. Ataontsika ohatra zany tsika hoe ho any ambanivohitra mety tsisy câble akory zany tsy fantatr'olona any akory nefa ny anisany tiako tsindrina zany eo amin'ny hoe alafony fa tena lavitra tsy haiko na 3 fois iny any hoany zany
ohatrany hoe 25 euro ny azy any atsika 75 euro isambolana zany raha ohatra ka iresaka fibre optique tiana ho tenenao anatin'le izy hoe ny fahafahany gasy miaina sy misitraka tsy morakomotra an'izay amin'izay fahafahany vidiny tena manampy ny malagasy. Miantoka ny andavanandro ny mponina maro ny fampiasana internet, ao ireo izay mampiasa ity farany ho fontom-pivelomana. Sakana ho an'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana sehatra maro ny fahalafosan'ny connexion internet io raha ny fanadihadiana hatrany. Isan'izany ireo mpianatra izay tsy afa-miala amin'ny fampiasana internet isan'andro. Mandamy be ny connexion raha ho an'ny mpianatra satria be dia be ilay recherche atao dia vola be dia be lany amin'ilay izy raha ho anà manokana aloha mba hoe fangatahana ho anay mpianatra tokony hoe misy wifi gratuit ho anay surtout hoe raha ana PS dia au moins mba fantatry ny mpianatra daholo ny codena wifi zay zany satria tena hoe mandany vola be ilay izy miankina amin'ilay recherche ataonao koa misy koa sasany hoe mandany fotoana dia tsy ara-dala tsy normal satria mandany be tsy ampy ampiasaina kokoa raha manao recherche ho ana mianatra ety Ankatso kokoa ho ana mianatra ety Ankatso arany dia sady ny réseau eto Madagasikara tsy manana stabilité mihitsy par rapport amin'ny ataoko hoe international na ohatr'izay. Ie, miankina raha vokatra izay zavatra izay dia lasa ohatrany hoe ao anatina une journée lasa miditra cyber ohatra hoe faravakely ny connecta eo amin'ny 30 minutes eo zao malany 700 minimum faravakely izay dia raha ohatra hoe manao recherche dia lasa mandany vola betsaka kokoa zany. Ny fangatahako amin'izay resaka connexion izay zao dia raha ety amin'ny enceinte ny université manokana zao tsaratsara kokoa raha mba misy connexion hoe mandeha sy stable kokoa ny ao amin'ny BU misy zao fa ratsy be ilay connexion sady tsy ampy ampiasaina kokoa zany. Raha ny kalitao tsara amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana ireo mpiantsehatra hatrany. Ilaina fijerena manokana mikasika io fiankaram-bidy io izay saika ho isam-bolana hisorohana ny fahasimban'ny fivelomana maro. Ankoatra ny fijerena manokana ny vidin'ny internet, teboka lehibe tsy azo ialana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ihany koa ny angovo. Raha lafo ny internet, tsy misy na tsy ampy sy tapaka lava ny herinaratra, fa tiantoka no miandro ho an'ireo malagasy sy orinasa maro misehatra amin'izany amin'izao fotoana. Izay ny falafosany eo ihany fa ny kalitaony koa mbola resaka hafindrainy mahakasika an'izay fa mitombo isan-taona ireo mpilatsaka ny sitrapo monina sy miasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny tompon'andraikitra teo anivony Croix Rouge malagasy tamin'ity androan'ity izy ireo izay nanamafy ny fahavonona ny asa maimaim-poana sy hanampy ireo mpiarabelona na eo aza ny fahasahiranana sy ny vidanga ny vidim-piainana eto Madagasikara ankehitriny. Mahery ny 300 alina isan-kehitriny ireo mpilatsaka tritrapo avy eo anivon'ny Croix Rouge malagasy izay monina sy miasa eto Madagasikara hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity sampana ity androany. Efa mihamazovahana ary mitombo isan-taona io isan'ny mpilatsaka tritrapo io raha ny fanazavana. Ireto farany izay vonona ny asa maimaim-poana ary tsy mandray tambo-karama avy amin'ny orinasa. Manoloana izany, nilaza izy ireo androany fa isan'ny anjara biriky ho fanampiana ireo mpiarabelona sy hanamaivana ny fahasahiranan'ireo mponina no nandrisika azy ireo tamin'izany. Ny nandrisika anay anao an'ilay asan'ny sitrapo satria mahatanora anay dia mahatsiaro izay fa manana didy sy andraikitra entina hanampiana sy hanasoavana ny mpiarabelona izay iraka iandraiketany Croix Rouge. Ilay ao anatiny hoe fanamaivanana, fanaintaina ny mpiarabelona sy famerenana zoamakasina maha-olona. Dia ao anatin'izay satria mahasarika anay ilay te hanampy fiarahamonina izay tsy manana zavatra be dia be omena fiarahamonina hoe vola omena na zavatra ohatr'izany fa ampapitaona ihany no anananay dia izay nahatonga anay niasa ny sitrapo ato amin'ny Croix Rouge. Isa miditra tsehatra ireo mpilatsaka tritrapo rehefa misy trangana loza eny anivon'ny fiarahamonina raha hoany avy eo anivon'ny Croix Rouge malagasy manokana. Ny raha vao miresaka mpilatsaka tritrapo nareo dia tonga dia fantatrareo hoe le asa satria raha mijery an'le volontaire manao an'le gilet nareo dia misy antsehatra izay, misy handeha hanampy, handeha hanamaivana ny fanaintaina ny mpiarabelona izay.
dia indrindra rehefa hitantsika rehefa misy loza voajanahary cyclone sy ny sisa ireny izay ny ahitana ny mpilatsaka sitrapo moa izany ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny dia izay no ahafantarana hoe reny hitantsika miantsehatra voalohany ireny dia mpilatsaka sitrapo daholo. Nisy manoloana io ny hetsika fampahafantarana ny mpilatsaka sitrapo izay nokarakarain'ny Croix Rouge malagasy teny amin'ny Université catholique de Madagascar teny Ambatorokandroany. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpilatsaka sitrapo. Ao anatin'ny fiatrehana ny fetin'ny krismasy ny faran'ny taona indrindra ny taom-baovao ihany koa hoentitra ny fepetra raisina ho an'ireo mpamily tsy manana andraikitra eo anivony tobim-piantsona ny fasan'ny karana mitondra mpandeha antsokosoko miazo ny lalam-pirenena fahafito amin'izao fotoana izao hoy ny tompon'andraikitra teny an-toerana tamin'ity androany ity. Ny fitondrana mpandeha antsokosoko eny an-toerana izay ny tombo hatrany hoy ny fanazavana indrindra ao anatin'izay ankatoko ny fety izay. Mirongatra amin'izao ankatoko ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona izao ny fitondrana mpandeha tsokosoko ivelan'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana na clandestin miazo ny lalam-pirenena fahafito hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana. Manoloana izany hoentitra ny fepetra raisina ho an'ireo izay tratra manao izany hoy hatrany ny tompon'andraikitra. Ny ato amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana dia manentana manokana ho an'ireo mpanjifa izay mba tsy ho borebirebena any ivelany any fa aleo miditra ty anatiny ary ireo olona zay atao hoe tsy manana andraikitra ato amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana ka mini manao izany toetra izany izay atao amin'ny teny frantsay hoe clandestin dia tsy anaiky mihitsy zay fa andray fepetra manokana ary ho tonga anay any amin'ny ambaratonga fitsarana any anosy mihitsiny satria mandrebireby ny saim-bahoaka zany tsy mety aminay zany. Ny akamarony moa zany dia efa tonga anay tany amin'ny polisy pirenena tany amin'ny 5e arrondissement ary efa nisy tonga anankiroa mba teny amin'ny fitsarana fa dia somary navelan'ny fitsarana zany izy mba tsy hanao intsony ny afaka nefa any tsy manao intsony fa ny sasa mbola manao ihany ka zay no anentanany manokana hoe tsy hanaiky intsony izay mitantana ny tobim-piantsonana fasan'ny karana fa tonga dia hoentina hitanteraka eny amin'ny fitsarana rehefa avy eny amin'ny polisy ary zay no anarady azy dia omeny fitsarana zay sazy enjana sazy anazy satria ny fitsarana moa ny tompony ny sazy ampiarina amin'ireny olona ireny. Ankilany mihamaro amin'izao ankatoko ny fetin'ny krismasy faran'ny taona izao ireo mpandeha miazo ny lalam-pirenena fahafito hiatrany ny fanazavana ho fitsonjovana ny an'izy ireo isy ny fandaminana anatiny atao eo anivon'ny tobim-piantsonana. Ao anatin'izany ny fampitsaharana ny dona miverina, ny fitazonana ny tsara-pitaterana ho toy ny teo aloha, fa ihany koa ny fanaovana kontrola ireo fiara-miainga. Tsy hivona trany, isan'ny mampirongatra lozam-pifamoivoizana sy ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena ny fety tahaka izao. Manampitrotraka ny faratsin-dalana izay nampitaraina ny maro, saingy tsy nisy fanamboarana izany hatramin'ny androany. Tontolon'ny fahasalamana no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Nateo azan'ny fisiny CSB2 ao Jamanjary ao Nosbe. Nijaly ara-pitaovana ireo mpiasa ny fahasalamana manatanteraka ny asany sy ireo marary manaraka fitsaboana ho an'ny toerana amin'izao fotoana izao. Nitsangana nanome fanampiana araka izany ireo zanaky ny faritra mila ravinahitra any ivelany. Henri Florian. Tsy ny fiazakazahana amin'ny fananganana foto-drafitrasa maro samihafa no ahafahana mitaratra ny fampandrosoana ny firenena iray. Fa ny fahaizana mandanjalanja ireo foto-drafitrasa ao anatiny miampy ny fampitaovana sazy ilay foto-drafitrasa izay hita fa tena ilain'ny vahoaka. Sahirana ara-pitaovana ny tobim-pahasalamana baratonga fotrana ny CSB2 ao Jamanjary Nosbe teo aloha tsy ahafahana mandray ny marary araka ny tokony ho izy ireo fitaovana ao anatiny. Teo anatrehan'ireo ranakona fitaovana mba ho fanampiana ireo mpiarabelona ny fikambanana tsy miankina iray izay ivondronan'ireo zanaky Nosbe mila ravinahitra any ivelany ka nanolotra fitaovana maromaro ho ampiasain'ireo mpiasa ao anivon'ity tobim-pahasalamana ity. Le fitaovana aby ity zegny baka amin'ireo zanakatsika ravavitrika andafy agny andeha atolotro amin'ny CSB2 Jamanjary. Eto zegny loha laharana anolorana zay fitaovana namiandreo baka amin'ny rihavatsika izy ity andesina amin'ny hopitalitsika ato mba handraisana ny marary. Angatahiny zegny marary handry aminany mba hazo fahasalamagna miboaka. Zegny angatahiny aminany ke natolotro ny ampelatananareo. Fandrina, kodoro, kojakoja maro samihafa ilaina amin'ny lafin'ny fitsaboana. Natolotry ny fikambanana izay ivondronan'ireo zanaky Nosbe Elville mila ravinahitra any ivelany. Eto izay nataon'izy ireo ho fanampiana ny lafiny mba olona raha ny fanazavana.
lafomba vao hafa pahay tantara akademisianina ary manam-pahaizana na asa vao malagasy tia tandrazana sy nanao zavatra maro mahatalanjona teto amin'ny firenena ny docteur Samanina Joseph tany amin'ny 4 taona lasa izay amendrika ho tsaroany ny taranaka mifandimby izany olomangy izany ho ny mpanoratra malagasy tamin'ity androan'ity Antony namoahany izy ireo boky mirakitra ny tantara sy ny zava-bitany teto amin'ny firenena. Ilarina Soloniaina. Razafina Valona, mpampianatra mpikaroka, mpanoratra, namoaka ny boky mirakitra ny tantaran'ny docteur Samanina Joseph, lehilahy malagasy voalohany mpahay tantara no sady akademisianina. Mahatalanjona ny zava-bitany teto amin'ny firenena na ho an'ny tantara sy ny taranaka malagasy mihitsy aza ho ity mpanoratra ity. Antony nanaova ny fikarohana manokana ny momba azy sy ny zava-bitany ity mpahay tantara ity nandritra ny 5 taona ho fantatry ny malagasy fa arena tsy azo tsapahitanana izany. Ankoatry ny mampahay tantara sy akademisianina, ny docteur Samanina Joseph fa ihany koa no nanao fikarohana sy nampiatra amin'ny fomba siantifika ny zava-maniry malagasy ary nampiasa ny fitsaboana amin'ny malagasy amin'ny vidiny mirary. Rangaha nanana kolosaina ho amin'ny lafatra la culture de l'excellence izy ny malagasy voalohany mpandidy, izy ny malagasy voalohany namoaka soratra maneran-tany na article international, izy no isan'ny voalohany indrindra tao amin'ny akademia malagasy zany atao hoe mpikambana maefa, izy no nampianatra ny professeur Rakotoratsimamanga. Rakotoratsimamanga dia manazava re tena isorako be dia be azy mihitsy rehefa tenenina izy hoe nao savant dia mamaly foana Rakotoratsimamanga hoe tsy zaho nao savant voalohany fa nanana mpampianatra zay savant talohako dia docteur Joseph Rasamanana. Ary io rangaha io dia tsy vitan'izany fa maro lafy ny taranja zay iasany satria ao anatin'izany tontolo maha-dokotera zany mahafey izy ny atao hoe momba ny zava-maniry pharmacopée, mahafey izy ny tantara ihany koa tena nahatalanjona mihitsy ny fandaliana ny tantara. Zavatra maro zany taranja izay indray niasany io rangaha io ary nampieko volana mihitsy mivazaha. Zavatra maro zany hoe fitsaboana olona zany dia tadiavina foana ny hevitra tamin'izany ataontsika hoe 100 taona lasa mahery ary no hitsaboana amin'ny olona fomba mirary dia mahita zavatra tena mahatalanjona izy atao. Ohatra sindrianako amin'izany ny atao hoe asticotherapie, miompy lalimanga izy dia gaga ny olona ataona lalimanga io zany efa voadio dia efa misy olona manana fery maharitra ireny dia dioviny dia asiana lalimanga eo amin'izany dia manatody misy olitra kely zany le fery hoan'le olitra le ratra ao anaty 2 herinandro sitrana le olona. Zavatra takan'izany tena mahatalanjona amin'ny olona io ary ny zavatra anankiray tena mahavariana koa tamin'izany fotoana izany tsy mbola tena hoe na voafehany amin'ny fitsaboana ny fitiliana atao hoe analizy fa miasa be ny tanana sy ny fijerena dia mahatalanjona mihitsy ny fa rehefa mitsapy izy amin'ny tanana na mijery izy amin'ny maso dia fantany avetrany ny aretina mahazo an'ilay olona ary fantany hoe ty olona ty azo didiana tsy azo didiana. Mpiaro fotratra ny teny malagasy ny docteur Samanina Joseph ka izy ihany koa no nahavita voalohany ny fampianarana medicine amin'ny teny malagasy ranoray. Izy zany malagasy voalohany tena hoe avolenta tamin'ny fianarana, nasaina ny tsabony gadra izy dia tena mikarakarainy mihitsy ny gadra ary talanjona ny olona fa bolangana sy salama ny fitaopikadrana. Ary izy malagasy voalohany mpampianatra tao amin'ny école de médecine de Tananarive dia tao amin'izany fampianarana école de médecine de Tananarive zany dia izy mpitondra teny, izy mpitondra teny malagasy ary izy ny voalohany navitana mpianatra ny taranja médecine amin'ny teny malagasy ranoray. Mpiaro fatratra koa izy ny teny malagasy nefa izy miteny frantsay vararaka fa tamin'ny andro voalohany izay nitsanganan'ny école de médecine dia nangatahany izy iteny teo anatrihan'ny vazaha zany ny mpanjana tany Galeny dia nataony tamin'ny teny gasy ny kabarana. Mbola lehilahy 7 taona izy tamin'izany. Olona tia tanindrazana ny docteur Samanina Joseph ary nasehony tamin'ny fomba maro izany tahaka ny fitsaboana mamaimpona, ny fijoroana amin'ny maha-malagasy sy ny fampiasana ny teny malagasy na teo anatrehan'ny vahiny azy. Miendrika ho tsaroany ny taranaka faramandimby ny docteur Samanina Joseph ho hiatrany ity mpanoratra ity. Antony namoahany ity boky ity izay ahitana pejy mahery ny 400 amin'ny teny malagasy sy misy dikany amin'ny teny frantsay.
pejy ny tontolo iainana ny faritra Boeny no tena ahitana azy voageja maro indrindra eto Madagasikara rehefa mahery ny 700 ny isany amin'izao fotoana izao. Ny fampiatoan'ny ministera ny tontolo iainana ny taratasy fahazon-dalana hitrandraka no nampitombo ireo azo sarina ireo izay efa miasimba eo anivony fitaliavam-paritry ny tontolo iainana ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Nisy araka izany ny atrikasa sanomeny Bianco Robsehatra voakasika ahafahana mitantan'ireo azo ireo ankehitriny. Anja Robert Kolo Mahajanga. Atao anatin'ny faritra Boeny no tena ahitana bois ordinaire sy palissandre voageja betsaka indrindra eto Madagasikara. Roa taona tato izay dia efa tafiakatra 570 izany ao amin'ny fitaliavam-patry ny tontolo iainana Boeny Botsboka ary efa miasimba sy mialoa ireo azo sasany. Nisy noho izany atrikasa ny aran'ny reto farany tamin'ny Bianco Mahajanga ahafahan'izy ireo mitantana amin'ny ara-dalàna ireo azo voageja ireo. Dia maro ireo kakazo izay voageja zany ao anatin'ny enceinte dread izay tsy laza fotsiny atsika zany tao anatin'ny 2022 hatramin'ny 2023 dia manana kakazo tsika palissandre sady bois ordinaire hatrany amin'ny 1745 eo. Zany zavatra rehetrarehetra zany nefa ny mbola talohan'izay mbola maro be. Mbola misy ihany koa tsika manana 32-33 conteneur ao am-port. Ka izay zavatra izay no anisan'ny nivoriana eto androany handinika ho fanatsarana satria mazava ho azy amin'ny fanatanterana ny asa dia misy ny tandraverany amin'ny resaka kolokolo foana. Amin'ny fanatanterana ireny asa ireny manomboka avy any amin'ny resaka procédure jusqu'any amin'ny fanagiazana azy ao anatin'ny enceinte dread. Ka isorana ny Bianco nanatanteraka ary niara-ny asa aminay amin'izao atrikasa izao zany mba ahafahana manao arifanina mba tsy varinana any amin'ny resaka kolokolo. Ary na zahay ao anatin'ny dread ary dia mahita fa tokony ho ampiasaina ireo kakazo ireo na amin'ny alalan'ny resaka bien public zany na amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa satria miara-mahita antsika fa na ny école na ny zavatra maro no azo ampiasaina an'ireo kakazo ireo nefa ny zavatra tsikaritra motraka fotsiny izy ireo ao anatin'ny dread eo. Ny tsy fananan'ireo mpisehatra ny taratasy fahazahoan-dalana mitrandraka no anisan'ny antony mahabetsaka ireo azo voageja ireo eto Mahajanga. Ny tompona andraikitra raha teo entitra raha vao mahatratra. Teto tsika dia tsy mbola misy ny permis na ny autorisation fahazon-dalana mitrandraka nanomboka tany amin'ny 2019 tsy mbola misy ny fanomezan-dalana zany ny avy ety amin'ny ministera fa miato daholo dikan'izany zany tsara ny mampafantatra fa ny azo rehetrarehetra izay mivezivezy atao anatin'ny faritra Boeny na palissandre na bois ordinaire dia tsisy ara-dalàna daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka rehefa fahita fa mibaribary mitondra amin'izany eo amin'ny tanàna anao ka hitan'ny chef cantonnement na hita aty amin'ny dread dia tsy maintsy miditra any amin'ny fanagiazana satria tsisy manana taratasy ara-dalàna ireo mpivarokazo eto Mahajanga ireo. Ny Bianco araka izany no manao ny tantsoroka amin'ny alalan'ny atrikasa iarahan'izy ireo amin'ny dread Boeny Botsboka isoroana amin'ny kolikoly amin'ny fitantanana ireo azo voageja ireto. Anisan'ny fisoroana amin'ny resaka kolikoly ny tantsoroka izay nangatahana reo amin'ny dread ary anisan'ny anjara andraikitra ny birao maleo tena hiadiana amin'ny kolikoly ny manome amin'ny alalan'izao fanaovana ny analyse ACORK izao ny itsirihana an'izay mety ho irika hidirana kolikoly amin'izay fitantanana ny bois saisie rehetrarehetra izay mba hafana ihany koa mamerina araka ny tokony izy na mitantana ao anatin'ny fanarahana ny lalàna andreo bois saisie rehetrarehetra ireo. Aharitra 2 andro ny atrikasa dia ny 5 sy ny 9 ny volana Desambra izay tanterahina etsy amin'ny tranobe nivarotra sy ny industrie ny Mahajanga. Dia izay ihany koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Anarivo maro ireo olona naratra sy maty tao Gaza vokatry ny fanafiany izay nataon'ny tafika Israelianina tamin'ity androan'ity. Hipoka tanteraka izao ny hôpitaly ary tsy maraka tsony ihany koa ireo fanafody sy ny mpitsabo any an-toerana amin'ny toetrany. Araka izany ny fifandonana eo amin'ny Gaza sy Israel ankehitriny. Ny voalohany volana Desambra teo fa nofo niverina indray ny fifandonana teo amin'ny Gaza sy Israel. Androany faritra iray tao Gaza no nanaovany ny tafika Israelianina daroka bomba ka olona anarivony maro no naratra sy maty. Hipoka tanteraka ny hôpitaly ary tsy naharaka intsony ireo fanafody sy mpitsabo any an-toerana. Ity hôpitaly ity izay isan'ny iray afaka mandray ny marary any an-toerana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Mialohan'ny nisy nandatsahana ny bomba nisy ny fampahafantarana izay nataon'ireo tafika Israelianina tamin'ireo olona ka ny ialana izy ireo amin'ny toerana io saingy anarivony maro no maty. Manoloana ny atoedrarà miantso ny firenena mikambana ireo vahoaka any an-toerana mba hijery ny zava-misy sy ny iainan'izy ireo. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity maty avokoa ny vadiny na ny zanany ary tsy mbola hita ny fatin'izy ireo hatramin'izao.
dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity naizanaiza misy anao ankasitrahany ianao naraka izany hatramin'ny farany manam-pitafa ho amin'ny raha-pitsondray tompolasy tombovavy elo matompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.